isika. Zao no nananisan'ny mpanoratra ny filazana tsara dia fomba hafa no amelabelary mikasika fahatongavana mpamonjy tendrony tany raha tsy hamaky afa-tsy mandiny fahaefatra ambin'ny folo isika. Milaraky manao hoe mitsoratoko voalohany zany vatompanon'Andriamanitra teo ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Zao no revana dia nisy amin'ilay telo lahy nahita ny voninahitry Jesosy teny tendrombohitra raha miovatary izy ary nampanjinanjelatra na Andriamanitra azy dia izay ny tena andonany fony sy ny sainy teo ny fiarahana taminy ary nahatsapany fa izy no izy tena tonga azy baradaka eto manao hoe miteny no tonga ny fo ka nomina tamintsika. Ilay any amin'ny Isaia manao hoe Emmanuela ilay itsika matetika ny amin'izay hoe Andriamanitra amintsika izay midika fa anisan'ny neverin'ny jaona fa tokony azavaina misimisy kokoa arina amin'izay nambara Matio sy Marka sy Lioka dia ny hoe tahaka ny hoe misy fanorenana vaovao amin'izany teny tolofo izany. Ny andiny voalohany rahateo dia manao hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tamin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia lasa ny saina reo aiza no misy teny mitovitovy amin'izany ao amin'ny Baiboly dia fihezany teny voalohany ao anatin'ny Baiboly mihitsy dia ny Genesisy voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary fanahin'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Dia ohatran'ny karazana manao parallela zany zao neto hoe misy ny fanorenana izao tontolo zao tamin'ny alalan'ny teny. Vatatsika ny misy ny mazary, vatatsika ny misy ny voromanidina, misy ny hazo fihinam-bosy ny karazana dia misy izany sy ilay fanorenana taty aoriana ka maninona misy anakory. Vatatsika ny antony mazava amintsika zavatra izay novantsika hatramin'izao dia fahotana izay nanimba mendrika Andriamanitra na norenana ny zanak'olombelona. Sy mba tanteraka mendrika Andriamanitra teo amintsika efa tafiditra ny fahotana raha izao sy ianao mbola manana izany virus izany aty anatin'ny rahantsika satria naota iray mandrenabetsika tany voalohany dia simba le fanorenana voalohany ravana malaza. Toy izy jaona hoe efa mipetraka teo ladavatra izy miasa ny fanahy izy rehetra ny tsadratrano dia mitantara ny mampiainan'i Jesosy fa manao teny fitariana fanamasina amin'n'aza eto efa simba ny fomba ny fahotana sy ny faharatsiana ny fanorenana sy ny fahariana no ariana isika dia mila fahariana fanambolo zany fanorenana vaovao indray zany izay tsy anaka fa aolay tenina zay tonga taona Jesosy Kristy tonga zay ryavana nahatonga ny Jesosy teraka tahaka ny olona nahatonga ny Jesosy nandalo tamin'ny maha-olombelona misetra azahoana manamboatra zany resaka izay tao anaty tantaran'ny zanak'olombelona dia efa nisy nenina moa tsy ny Baiboly azy dia Andriamanitra tamin'ny nanenina n'Andriamanitra ozy ny Genesisy toko fahaenina sy fahatelo folo fa nisy faharatsiana feno dia
Olondianina ireo nasay isan'ny moa sy manodidina azy dia tanàna mihitsy ankehitriny tsy rindrina tanteraka ny dolan'izay moa ny tompo Andriamanitra dia nilaza ny fa tsisy tsony sarotra tsisy tsony ny karazan'izay tsy mila famonjena faharoa zay ava any ny Genesis faharoapolo any rehefa hita fa namora anarany tamin'ny fomba maro tsara mampiolona atao Sodoma sy Gomora dia naripaka sainy tsisy rehetra misy any izany loata atao izay tavatraka atao tanàna indray zany tsika teo ampiratsizay faharina faharoa riavana manandrasana le teny fanekely efa nambaratra ny voalohany efa fitra koatanga fanrafesoka nareo sy ny tanana behivavy misy Andriamanitra tamin'ny minarana zay toeran'ilay fanaratsy izy ianao ny tontolon'oloany izy kosa amin'ny tontolo ombelahy tongotra Jesosy no mahareky ava ary tonjato maro tatimandrina dia tanteraka zay rehetra nampanantena ny mpaminana rehetra ny amin'izany fahatongavany eto ambony tany zany lazaiko foana moa hoe tsy misy parachute spécial mitondra azy teto avy any an-tany fa izy efa nisy hatrizay nanarany dia tamin'ny fanetrekena nanaiky handaro mahombela sy ny fahaterahana sy ny sisa zany Jesosy zany zanatra anankiray zay tsy mizaray tamintsika misitsy dia mifahotana satria izy tsy namota mipetraka alo fanontaniana riavana amin'izao andro krismasy zay teraka tao Betlehemy izy any fa teraka tao ampon'olona maro to'izao dia zay olona rehetra naraiky ho arina famony zay olona rehetra naraiky famorenana vaovao satria sombaina fahotana maro ny fisiny dia misy fisina famony tsy maintsy misy teraka tao ampon'olona maro tsika ho azy mba tsy nahita an'izany zay noangasana zay na kristianina tsy retovangatra ny dadabe protestant ringiny na kristianina tsy ao anatin'ilay hoe fitoisanjato malagasy ny kristianina zay voasoratra any préfecture kristianina tsy lay nolovaina avy amin'ny dada sy ny kristianina dia ilay zay rehetra manaiky ny faharina fanondroany taon'i Jesosy nahatsapa hoe ny fisiko dia nisombany fahotana tamin'ny teraka ary le tamin'ny voalohany manaralanda sy ny tany sy naharitra zanak'olombelona tamin'ny alalany endriny simba tamin'ny teraka mihelindray fanavoasana ao Jesosy Kristy zay mahatonga ny teolojiany laza hoe testamenta taloha sy ny testamenta vaovao zay adika keo ny teny malagasy hoe fanekem-piavana voalohany tranainy matsy manavela tsy misy tsony taloha avy vitany mihitsy zay fanekem-piavana voalohany sy fanekem-piavana faharoa ao amin'i Jesosy dia amin'ny faharoa zaho fiainao mahatsapa hoe no azina fa fiainako le fisiko talova no mbola matoy sa ampipisina vaovao mitoerany amin'izao fotoana izao misy teny zay mba mampiropositolo antiana ampiana faharoa sy bikaisika ny magazany teny zay dia manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia vaovao dia toenao efa lasa ny zavatra iny efa tonga vaovao ireo dia frantsay moa zany izy tonga dia mitsy hoe quelqu'un en Christ il est une nouvelle créature mandao tamin'ny nouvelle création zany eo arina fanan'olona vaovao izany ary zay mahatonga Jesosy mizaonatoko fahateny resaka fahaterahana tamin'ny vaovao ara-panahy zay ampy ny famonjenana sy ny famonjenanao ary indrindra ampy ny fanambaozana rehetra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao efa lasa ny zavatra taloha endro efa tonga vaovao ireny io zay fréquence ny mivavakao ataonao io avao zay no Jesosy ianao da indray tsy ampy bavaka ny kristianina dia hatramin'ny firenena zany fa lakana tsy izy
io sika tsy volana ny hanefitra avao zay Jesosy zany satria no avao zany fahaterana fanondroa ara-panahy io tsy fahaizantsika mamela heloka ny hafa io mila fanavaozana ihany koa zany ilaivana malala ny fanaisantsika amin'ny hafa mila no avaozana tamin'ny fahazana ny fanondroantsika na avaozana ihany koa zany kanefa zavatra torin'ny rehetra izy torin'ny dalaila mara torin'ny silamo zany torin'ny karazana fafahana zay hitantsika maso samyrehetra zany fa ilay tsy farana ihany zany tsy misy fanjana amin'Andriamanitra dia tsy tonga lafatra tsy lasa traizy satria ny hevitry ny herinao tsy tonga amin'izany fitiavana izany miezaka misy tsy tonga lafatra amin'izany fa ilay ny fitiavana zay nandefan'i Jesosy ty ambonin'ny tany tonga teraka tonga etiny maty tokony azo fijaliana antsika tamin'ny maty ary andafantsika amboninahitra ny fiverenana rehetra mitanjana azy dia afaka manavao zavatra maro eo amin'ny fiainana afaka manavao zavatra maro ny fiainana amin'ny ohatra fotsiny lasa iakirana ianao teo amin'ny ohatra mpanatrehana sekoronten'Andriamanitra na somary ao daholo ny zavatra manahirana sy manakatsakana dia azadiny fa arin'Andriamanitra voazona ny zany tsy haintsika ndraindray hain'Andriamanitra manavao an'izany valindritsika tamin'ny laspekona zay masom-pifanana fimanana fakazarana amin'ny tenin'Andriamanitra avao zay tompoko amin'ny fiainantsika satria no avaozona etsika no haina fanondroana etsika somary tsy dia mazotozototsika manomboka mifaritra manombotra zany mila fanavaozana ny fitongatsika ary zay rehetra mandalo fanavaozam-panahy ny fahatongavan'i Jesosy dia afaka manao zany satria ny zavatra mihetra dia hainy riavana marana tompo teny velomberona manombotanana ny hoe tsy misy zavatra haintsika raha tsy mitanjana ilay Andriamanitra mahay zavatra rehetra ary Jaona tompoateny folo vombany dia nasa tsara mihitsy ny tompo raha manao ny sary hoe sampona sy varoboka sy ny sisa raha misarakamiko ianareo dia tsy hay manao na inona na inona ilay tsika vonona be amin'ny safiditsika ilay tsika vonona be amin'ny traikefa tsika handroso ampandroso sy ny sisa mianavaozana an'izany dia mahatsapa fa tsy maintsy eo miaraka amin'i Jesosy dia afaka mandroso amin'izay lafan'izay eo zay fiheverantsika tena tsika rehetra mety misy sotoavana marobe andraindray misy afana mihafa mihitsy sasany mihitsy satria famanjakasoa azarin'Andriamanitra izany fa tsy tonga naovinana mihitsy tsy miaraka amin'ilay Jesosy ary misaina ny tompon'Andriamanitra rainy fatateraka lay tiavana amin'izao tontolo zao amiteraka somatsara ka tsy fitiavana privana ny tenintsika malagasy Baudelaire Rosa Jean fa fitiavana asa dia ianany andefasany ilay zanaka teny tany na teraka indray aranofo mba hatonga asy atonganao ara-panahy teraka indray lasa zanak'Andriamanitra ilay Jesosy zanak'Andriamanitra efa mizara ny mandrakizay ananany rainy lasa zanak'olombelona na kiny tamin'ny zanak'olombelona farigaza dia sotasonao izy zany misy mba hatonga ahy sy hatonganao voatsangana ny zanak'Andriamanitra rahatr'izay indrindra mitovy amin'i Jesosy rahatr'izay any an-danitra man'Andriamanitra irery ary tsika rehetra zay mandrezo no ahatsapa fa tena misy ny famorinana fanondroana fanavaozana fa ao amin'i Jesosy Kristy ihany fa raha misy mipropozenareo zavatra hafa dia olo tsy mipolo hoe filazana tsara hafa izy filazana hafa izy ny finoana tokana tsy azo ampiny ny zanaka ihany rehefa satria efa nataony zany zanaka izany daholo dia mahatrany hetra
ary avelo foana indrindra ndraiky fanasana tompontsika rehefa aveo tsy afaka mampiseho mihoatra fitiavana mihoatra noho izany ndray satria ena fo tanteraka izany zanaka izany zany mba hatongay sy hatonga anao iova statut tanteraka tena ho lasa zanak'Andriamanitra dia avao daholy eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra ao an-tokantranonao avao zo fahafiaranao mivavaka amin'ny vadinao avao zo fiaranao mivavaka amin'ny ankonanao misy samihafa mila manao izany sy tsy manao izany isika rehetra zay tsika moa samy manao fréquence ny daholo no miandrina fa régulier moa zany misy mila fantatro ny tany ny fotoana tany zay nge pasteur régulier zay le marina zany satria isaky ny telo herinandro izy a no miandrina dia tonga foana isaky ny telo herinandro régulier zany samy manao fréquence ny daholo fa azovozony zany no tsaratsara kokoa e azovozina daholo zany satria no avozon'Andriamanitra nge sika raha dininantsika tsirairay aby zany rehetra zany kanefa zao farany amarana ko azy tsy mahasoan'Andriamanitra nefa tetiaviny fa zay zavatra angatany amintsika dia mahasoantsika foana isika foana no mahaso tombony amin'izany kako resy rarytsika ry havana marana fa tombony ao amintsika lalana zay asan'Andriamanitra rahantsika tsika ihany mahazo tombony amin'izany noho ilay fitiavana tsy tanoanoa tsy hazavaina avy amin'Andriamanitra iray. Amen.